de hitondra ny fankasitrahana antsika rehetrarehetra satria rehefa tonga ny faran'ny herinandro de marobe ireo mesazy ireo afatra miafina reo antso samihafa mifampitam-baovao zany de isaorako atsika zany zay nanipy an'ireny lafim-baovao samihafa ireny. Rehefa alatsinainy ohatran'izao de fatatsika avy hatrany fa ny solombavambaoka amin'ny rahalahy zay mifanakaiky eo de avaratra sy atsimo de asiana hoe rano le izy, zany hoe avaradrano atsimon-drano zany no miara-dalana amintsika zany rehefa fanombohan'ny herinandro tahaka izao. Dia mazava ho azy député Géry Randriambolaina teny amin'ny distrikana Avaradrano sy député Alain Ratsimazafy voafidy teny amin'ny distrikana Atsimon-drano. Samy eo daholy izy mirahalahy rehefa avy eo iara-dalana amintsika ary manakambara ny amin'ny fandehan-draharaha eto amin'ny firenena fa mialohan'izay tia mitana fotsiny ihany satria isika moa zany misy an'le tsenjerin'ny ankizy any am-pianarana ny amin'ny hoe les 7 jours de la semaine 100 zany hoe ny andro fito ao anatin'ny herinandro dia fa ny antsika indray zany ny scandale de la semaine 100 de ho tantaraiko amintsika eo le izy zany hoe inona daholo le scandale tamin'ny zavatra nitranga moa zany farany teo satria ny contexte socio-économique politique tsy maintsy resahantsika ny anga moramora tany amin'ny maha-champion ny industrialisation angafololy izy de nandalo tany amin'ny valise ny président l'izy de tao kaikaiky kely tao ihany Jesosy Mamonjy de rehefa voaresadresaka kaikaiky teo ihany Jesosy Mamonjy dia nandeha daholo ny adevitra maro samihafa eo anivon'ireo fanapahan-kevitra zay raisin'ilay gouvernement de iny ny hodikodina maro samihafa de nampipinga solombavambaoka miboribory tamin'ny fahadimy mikasika indrindra amin'le resaka Jesosy Mamonjy le raharaha de mipimenteny tao izy de mensosy tao izy de niteraka scandale izy de niampy amin'ilay hevitra marobe zay navoaka ny andaniny sy ny kilany tao anatin'ny fiangonana de vitavita kely indray ny adevitra iny na de mbola tsy vita be ara de manomboka indray ny scandale ny herinandro de tamin'ny herinandro indray tsika de efa nanomboka tamin'ny UNMG hito moa zany tsy fantatsika zay anasokajiana azy hoe fuite du sujet sa resaka faute de frappe le izy fa ny fanazavany de zay ny UNMG de hoe mety erreur le izy teo amin'le comité mpikarakara fa izay nge ty amin'ny exécution fotsiny nataonay dia nahazo adevitra be de nefa rano na mémoral ho amin'ny mpanao gazety mihitsy nge ADG fa reny de fao anatin'le scandale satria le UNMG lasa misy problème foana isaky misy concours zany mandeha zany adevitra zany fa le Jesosy Mamonjy na zany na tsy zany ara mbola miheloelo eo foana le raharaha le Jesosy Mamonjy zany de tsy manalavitra an'izay saiko isan-kerinandro lay fanakatsakanana zany ny antokotiky Madagasikara na ny mpanohitra amin'ny fanehoan-kevitra isan-kerinandro de rehefa tseny amin'ny magro beoririka zany na any amin'ny magro Mahajanga na any amin'ny magro Degony misy mpitandro filaminana dia manantokantony eny akoron-drano eny foana rehefa fanariny herinandro zany ohatrohatran'izay le rivotra misy eto Madagasikara fa akoatran'izay zany ny UNMG zany de mandeha midina mora ambanimbany zany adevitra rehetrarehetra izany ny adevitra mahakasika indrindra ny raharaha ny fiainan'ny orinasam-panjakana de hoe efa andala fahabakina ropotra hony ny ADEMA sy ny ACM de manao menasina grève hony ny ASECNA de mihetsika indray hony ny FCE zany ao anatin'ny herinandro daholo misy an'izany de mandady moramora ao ambaniny zany ihany koa ny resaka mahakasika an'ilay vacation ny mpampianatra mamery roa amin'ny fitopolo ora zany daholo ao anatin'ny herinandro nandrenesanao zany fa mbola tsy vita iny le roa amin'ny fitopolo ora mbola tsy tapitra mipoka koa ny manday toliara de mitambatra ao de misy maratra sy ny sisa de misy ny fanenjehana mpianatra de mbola tsy vita iny herinandro zany resako amintsika zany mipotra tamikeo ianao zany vao mieritreritra ny tetetiky ny atory mbola misy volamena fita amby 10 kilaofa mifoazandray saika tafatsoka indray sa tafondrana indray ny ala Madagasikara de midikodina eo indray le raharaha de voatonontonona tao indray zany Sophie Trans atao ambadika zany raharam-bolamena zany de lasa kely ianao matory de rehefa taitra tamikeo indray ianao de mivoaka amina adevitra hafa indray ny misy eto Madagasikara de inona izy gouverneur analoatra mangoro indray hony
sipatelo mirahavavy ataoko ohatran'izay misy mahazotsika azy mivadika ily zay parsa tampoka indray le adevitra momba an'izany de manotra taratasy ho ny départementan'i Vilaine any Frantsana iny zany adevitra zany de nitapahana ho ny fiaramiasa nanomboka tamin'ny voalohany volana aogositra 2024 teo araka ny taratasy nataony zany tompon'andraikitra ny hevitan'ny départementan'i Vilaine zay satria nanomboka tamin'ny taona 7 ny ara-niasa tamin'ny faritra loatra mangoro hoavy mora bekijana solombavambaoka ny aparafaravola iresaka amintsika momba io raharaha io raha pitso dia andalina lalina kokoa an'izay tsika zany ny zava-misy eto de efa mba natory kely indray ianao na mbola tsy de natory firy ary vonikasakasa atory mahay indray ho ny Ambojatovo e de faniny ianao fa inona koa ary zany de mbola tsy de natory tsara ianao misy vamoaka indray ny adevitra any hoe eto sa tsy eto mibe ny tanàna na Tananarivo tsy fantatra aloha zany fa mbola eo tsika namarina azy raha pitsikoa ny tena ahafahana manamarina zay satria entina hiditra hoe ny vompanolo-tsaina ny tanàna Tananarivo ny raharaha mahakasika ny taxi moto de efa tsy lany ary 770 ampanolo-tsaina 410 no ntsipaka izany fa tsy mety leo tsy mety fay mahita karazana drafitra lalàna sy fomba azo tio sy hafahafa indray lendriky le fitondram-panjakana zay efa manao ny ataony ety ambony statut de l'opposition 2011-013 hoy tsindrina amin'ny 2021-006 zao ndray lalàna efa tsy lany tao ampanolo-tsaina 770 amin'ny 410 no tsipaka azy de mbola ampidirina asisika ihany le taxi moto de rapitso no andalo ampanolo-tsaina ny tanàna indray le lalàna efa tsy lany de efa mena fahazon-dalana ireo taxi moto reo nanao diabe tamin'ny herinandro fa rapitso de anao dibe ihany koa ary angana tamena be ny taxi ville tariandry Clémence hanohatra an'izany fomba mamoetra sy fanitsahan-dalàna zany itrangy eto zany fa mbola tsy natory tsara indray vao manomboka zany mba mieritra kely de efa nare indray manitsaka décret tamin'ny 9 indray fa niteneny député Alain Ratsimbazafy teto zany ny amin'ny fomba fametrahana président Fokotany le fitondram-panjakana tamin'ny Arinarivo tany tany amin'ny faritra rehetrarehetra tany manendry chef Fokotany ny décret 2009 volana jolay izay sa volana febroary volana jolay andiny fahadimy andiny fahenina ao anatin'izany décret zany de mazava tsara mihitsy ny fomba fifidianana chef Fokotany sy ny adjoint amin'ny alalan'ny latsabato-pokon'olona mihoatra ny 20 taona ny fomba fanendrena miainga avy anivon'ny chef district rehefa voamarina nisy ny fifidianana tao anatin'ilay Fokotany fa tsisy fifidianana akory fa manombotra filoha-pokotany de manendry filoha-pokotany akoatra ny nataony le solombavambaoka sasany eto Antananarivo renivohitra eto manala sy manendraka amin'izay tiany ametrahana azy de zay le tiako tenenina hoe le scandale ao anatin'ny herinandro inona daholo izy ireo de ohatran'izay de eto moa zany tsika amin'ty herinandro vaovao ty indray andro indray tsika inona ndray araneny reto fa tsy maintsy hanondrana indray reto fanjakany reto satria efa zay izy de zany adevitra rehetrarehetra zany ho tarihany ny adevitsika miaraka amin'ny député Alain Ratsimbazafy député Jerry rehefa aveo fa rehefa aveo député Alain Ratsimbazafy niaraka amintsika voalohany fa député Jerry moa zany mbola nijanona tany Mahajanga araka ny fandaminan'ny solombavambaoka de voatonga tamin'ny faran'ny herinandro teo izy de hiaraka amintsika eo mba mila miresaka kely inona ny fivoaran'le raharaha tamin'ny Mahajanga amin'le fampirampinena sy ny rehetrarehetra sady resaka raharaham-pinena fa député Alain Ratsimbazafy moa zany efa vononeta miaraba monsieur le député mialatsiny ohatrany hoe vaovao hafahafa no resahana fa zay aloha ny zava-misy de tsy hitantsika ny anafenana azy fa zay aloha izy le scandale de la semaine 100 zay ny zava-misy eto Madagasikara miaraba député ya miarabanao namana faniry ary mananitra ihany koa ny araba ho an'ny voaka malagasy manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ny ity maraina ity miana-kompatanana manokana zareo mpanefy ao ny any Antsefa any Ambato Fahavalo any satria dia maro tamin'izy ireo zany na tonga afatra amin'izay le hoe eny ampiasana eny Tsaha eny zareo de miaraka amin'ny radio kely mihitsy mba ahafahana manaraka ity fandarana miara-manonja ity isan'andro zany de efa fanaon'ireo pakafy atsika na manafaniry an'ity fandarana miara-manonja ity ety am-piandohana aloha dia mametraka ny fialatsiny satria somary kentrokentrona kely ny feo somary jenjenjena kely tratran'ny gripa na zany aza nefa dia afaka mifampitafy eto ihany tsika manoloana an'ireo loha hevitra zay efa natsidiky namana faniry teo aloha teo
eny ary député Alain Tsimazafy ty moa zany ny hoe ny antena sakelehana ny ny hafa loloavina na avadikitsika ihany koa ny tena loloavina ny ny hafa sakelehana fa zany rehetrarehetra zany mampifandray daholo sady tompona andraikitra voalohany atokotiako Madagasikara Atsimo-drano ianao no tompona andraikitra ihany koa amin'ny andraikitra mahasolo mavomboaka Madagasikara anao manakambara amin'ny raharaham-pirenena alohany tena iresantsika le raharaham-pirenena angambany aloha tsy atao mba masotrita satria zava-dehibe raha teo koa zany vaovao zany dia ny vaovao faran'ny herinandro nanao redynamisation ny antokotiako Madagasikara atao amin'ny distrikana Atsimo-drano tarihanao commune Panefy de ny fampitafa mivatana tamin'ny vahoaka fa tsy nanadino ihany koa tery amin'ny commune Ambohijanaka de misy koa ny fionana maro samihafa zay ny fanaovana tamin'ireo mpikatroky ny antokotiako Madagasikara rososona be zao zany ny akoatran'izay moa zany ny hoe fanasana sy ny fionan'ny député Alain Tsimazafy amin'ireo tompon'andraikitra samihafa ny vony commune sy fokotany amin'izay mety ho hetsika samihafa zany efa tsy resana fa hoany raha tokantranony antoko sy le hoe hetsika fameloma maso zay mandeha atsaka ny sandiavana le izy sady miresaka angamitsika no mantondra fanazavana député Alain Tsimazafy no alefa mifaly ny sary manamarika zay hetsika ny faran'ny herinandro tao Atsimo-drano zay. Misaotra anao namana faniry nisy tokoa ny redynamisation na ny fameloma maso ny atoko tao amin'ny commune Panefy ny asabotsy lasa teo tonga maro ny mpikatroka tiako Madagasikara eo ihany koa nahitana zany an'ireo olona resy lahatra amin'izay le hoe foto-kevitra entin'ny atokotiako Madagasikara zay hitantsika amin'ny sary eo zany izay fahamaroan'ny olona namonjy an'izay fionana tamin'ny asabotsy lasa teo zay ao anatin'io moa ny redynamisation dia misy dingana maro ka anisan'izany ny hoe fametrahana ny rafitra rehetra ao anatin'ny atoko tao nametrahana ny Comtim ao ny vehivavy tiako Madagasikara ary ao ihany koa ny tanora tiako Madagasikara de nirindra tsakany sy andavany zany ary nahavelombolo ny fahavitrihana teo amin'ireo mpikatroka tiako Madagasikara tonga namonjy an'izay fionana zay tamin'ny asabotsy lasa teo. Nafinaritra de nafinaritra ary nahitana koa moa zany ireo atao hoe tompon'andraikitra teo anivon'ny distrika niaraka ny fanometanana amin'izay fananganana ny rafitra zay dia hitantsika fa miroso de tena miroso tokoa zany redynamisation zany atao anatin'ny distrika n'Antananarivo Atsimo-drano hitantsika moa ny ben'ny tanàna ny commune Panefy izay mitondra ihany koa ny fanentanana ireo olona tonga tamin'ny fionana tamin'ny asabotsy lasa teo io zany. Akoatr'izay namana faniry ny tafiditra ao anatin'ny fameloma maso ihany koa ny fampifondronana ny mpikatroka rehetra de raha hoan'ny commune Ambohijanaka indray ny alahady lasa teo zany hoe omaly alahady zany izy io dia nisy ny fiarahana milanonana ao anatin'ny afaliana tanteraka satria dia elaela tsy tafahoana reo mpikatroka tiako Madagasikara tao anatin'izany commune Ambohijanaka zany ary nisy ihany koa nefany ireo anehoana ny fisaorana itona ireo avy amina commune manodidina anisan'izany ny Solitena avy any Ampitatafika, Ambohidrapeto, Panefy ny avy amin'ny tanora tiako Madagasikara sy ny vehivavy tiako Madagasikara Solitena avy amin'ireo fikambanana samihafa ireo zany nanotrona sy nanome ataontsika hoe endrika an'izay lanonana ny arahan'izay ny tanjona moa zany de ny hoe eo aloha ny fankalalany ny samy mpikatroka ary eo ihany koa ny fifandraisana satria dia mila velomina ny anatin'ny tsirairay izay fitiavana ny Madagasikara zay ary indrindraindrindra ny fampatsahivana hatrany izay tarigetra ny antoko tiako Madagasikara amin'ny anavitra ny firenena mba ho amin'ny sohimbona ny vahoaka malagasy ary indrindraindrindra ny tanjona amin'izao fotoana izao de hoe ahoana ny fomba hamerenana ny filomarika ara-valomana eo amin'ny toerany amin'ny maha-filoham-pirenena azy satria dia samy mahatsapa ny rehetra fa anisan'ny lalatokana ahafahan'ity firenentsika ity mivoaka amin'izao fasairanana lalo zao ny famerenantsika an'izany filomarika ara-valomana an'izany noho ny fahaiza-manaony ary noho ny fifandraisany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary indrindraindrindra izay atao hoe ny fametrahany olo ara-pamena an'izany hoe vahoaka zany
amin'ny lafiny maro indrindra am'sehatry ny famokarana zay hitantsika fa nipaka tany amin'ny 700-800 ny voaka malagasy zany ako ny fampandrosoana nentin'izany filoha ravalomanana zany de izany no nentina napatsahivina sy ny fampizarana tamin'ireo namana rehetra na teny amin'ny commune Ampanefy io na ihany koa ny fionana taty amin'ny commune Ambohijanaka dia hatreo ngamba namana faniriny atao hoe hetsika tamin'ny faraparan'ny herinandro iny zay niarahana tamin'ireo mpikatroka tiako Madagasikara zay araky ny nambarana teo anisan'ny hoe tompona andraikitra amin'ny fampandehanana tokony tena ao anatin'izany district Antananarivo Atsimondrano izany. Makasitraka ary zay le azo lazaina hoe mampiavaka ny antokotiko Madagasikara sy ny ekipa rehetra mihitsy de sady mitondra vaovao eto hoe metsiketsika ihany koa ny coach ny tokotiko Madagasikara zany eny amin'ny faritra Atsinanana iny Manoro, Vatomandry, Madame Voice Blandine kokoa ianao zay mitety amin'ireny toerana samihafa ireny ihany koa maro be any Toliara, maro be ihany koa ny any faritra Andrefanosy mbola ho avy eo moa député Jerry rehefa aveo ny any amin'iny faritra Sofia iny metsiketsika ny any Antsiranana ihany koa zany betsaka ny rey zany amin'izay fihetsehany antokotiko Madagasikara izay zany de arabaina daholo tsika sady anaovana kokoa no omenany hoe fakahirezana eo anatrehan'ny adidy amanandraikitra satria samy resy lahatra ny rehetra hoe omenany tompony lakile anty firenena aty de président Marc Ravalomanana zay am'izao ora izao moa zany mamaraparana zany raha ny vaovao fatra satria efa miresaka filoha Marc Ravalomanana antsika any Tomasinany amin'ny fionambe ny sampana tanora kristiany eo anivon'ny FJKM de anisan'ireo voasa am'izany filoha Marc Ravalomanana de misy zany filaram-be famara am'izay zaika be zay any renivohitry Tomasinany araky ny vaovao zay voaray sy fantatra zany fa na izany naty zany mezaky ny tondra vaovao ihany député Alain Ratsimazavo satria mare zany tsika amin'ny vaovao zay voarayntsika fa tsy milamina ny tany io maraina io zany isy fanafiana zay nahazo na casse-pointe ny cadre mamteny na moizanain'olona zany zay taovantsika an'izay hoe fakahirezana zay maro be le zavatra tsy milamina zany tsy le hoe endriky ny fanafiana tsy fandripahalemana eto Madagasikara ho tonga am'izay député Alain Ratsimazavo napiditra teo zany hoe zao ny zavatra mitrangana nandritry ny herinandro voalohany iny aloha zany efa tsy resahantsika tsony tany mahajangitsika na eno an'le hoe champion industrialisation de niodikodina teo hoe fa inona moa izy ty de adevitra be le hoe fa aizavy le izy 700 ony 700 inona le izy ay de namoriporina teo hatramina orinasa resaka fanjairany sasany resaka titre vert sy ny napidipidirina teo ay fa rehefa mandeha le izy tateo reny ay hony vision le izy zany hoe fitsinjorovana avitra fahaizana mandrafitra sy ny sisa hony ay satria efa nahazo ny filohan'ny Sénégal teo aloha Macky Sall sy ny filohan'ny Côte d'Ivoire zany de mba nahazo koa le anankiray zany nampitenenina teo amin'ny communication zany rehetrarehetra zany valizy indray adevitra de fandraisantsika daholo na tonga zany Jesosy mamono indray tsy netefa indray le Jesosy mamono ny alohan'ny alantsika teto moa zany tamin'ny tababolona de efa nahoraka be le Jesosy mamono maro be mihitsy le fihetsehana samihafa saiko isan-kerinandro nambaraka teo ny fihetsehana tamin'ny herinandro teo akoatrin'le tonga mangingina vany ny ministry ny fiompiana teo aloha ministry ny fonction publique anisan'ny tompon'andraikitra lehibe tao anatin'ilay vovonana mapara asa moa na mapara voalohana faharoa na fahatelo ministra Maharantsy Jean Dede misaviritaka le fanjakana frappena IST nefa efa tafiditreto le olona mandeha ny hoe iantso ny vomerany mise en accusation au niveau ny assemblée nationale misy dossier ny amin'ny haute cour de justice on le ministre sy ny sisa ho samborina sa tsy samborina ohatry manosika mafy ho an'ny communication ny pombany fitondrana hoe fa avela fotsiny am'izao ve de ohatry miandryandry koa ny sasany olobe anay io fa azakitiana fatatsika mihitsy le izy inona le zava-misy akoatrin'le diaspora samihafa sy mifaneho-kevitra mandeha misaviritaka zany le raharaha député Alain Ratsimazavo de mba azotsika tsara mitondra ny adevitra ambony latabatra de mino fa manakambara betsaka ianao satria zany no antom-pisitsika atao anatin'ny miara-monina satria nandray rehefa diniantsika le izy fanina le vahoaka sepitra mihitsy ara satria sady mbola mampiditra mpianatra mbola mitady droit gratuit nefa tsy mbola mahita rirany am'izay fa isan'andro ianao de mahita karazana contexte na socio-économique politique hafahafa zay sy mahita scandale amin'ny endriny maro samihafa de zay ngamba ny atongavan'ny adevitra député Alain Ratsimazavo toa ohatrany efa tsy izy tsony ty raharaha ty
marina mihitsy ny nambaranao satria raha jerevana ngeny eto amin'ny tany sy ny firenentsika amin'izao fotoan'izao de raha ireo tondro zay nasehoanao teo nambaranao teo na manafaniry dia tondro manambara amin'izay le hoe fikorontanana eto anivon'ny firenen'izay avokoa. Zany hoe tsy misy zavatra mandeha araka ny tokony ho izy tsony amin'ny lafim-pitantanana andraram-panjakana eto amintsika. Raha iteny manokana zao mahakasika an'le hoe trambony efa minisitra ny fiompiana ary ny asam-panjakana ary nisy ihany koa ny vanimpotoana na manafaniry zay efa nitantanany amin'ny ministeran'ny posta dia tao anatin'izany rehetrarehetra zany no nahitana ny hoe misy fanodikodonam-bola hony amina zao miliarana tao amin'izany ministera samihafa zany dia tonga teo tanindrazana izy amin'izao fotoan'izao. Andrasana ny fandraisan'ny fanjakana andraikitra manoloana raha ny zavatra nitranga tamin'ireny fotoana ireny sy anamarina ny zavatra nataony ve sa tsy izany mahakasika ny fanodikodonam-bola tany amina ministera samihafa zany. Ny manahirana koa eto amintsika indraindray eo anivon'ny anteny meram-pirenena indrindrindrindra no asiako fanamarihana an'izay ny hoe efa misy ny fahefana nomena an'ireo solombavam-bahoaka zay mpikambana ao anatin'izay le hoe membre ny commission ny ACJ zay zany hoe commission mandinika manokana ireo raharaha ho an'ireo olom-panjakana zay ahitana zany na atao hoe ahitana fanamarihana amin'izay lafim-pitantanana nataon'izay nandritra anazy nitondra ny tany sy ny firenena. Anisan'ny raharaha efa nandalo tao anivon'ny anteny meram-pirenena mahakasika ny ministra voatontonina io kanefa dia hatramin'izao aloha dia mbola tsy niroso zany teny anivon'ny fitsarana avo le izy. Eto moa zany de marihana etona fa mandeha avokoa ny kajikajy politika indrindrindrindra ny eo anivon'ny anteny meram-pirenena maro anisa amin'ny hoe fandefasana ny dossier an'ireny olona ireny na tsy ary lasa tsy ilay zavatra hanenjehana lay olona intsonina iny lasa resaka eny anivon'ny anteny meram-pirenena fa lasa fijerena ny hoe aiza moa ny fironana ara-politika an'ireny olona ireny amin'izao fotoan'izao ka izay no andraisana fanapahan-kevitra de indraindray na misy antota taratasy tokony hiditra ary any anivon'ny ACJ dia lasa miandry zany noho ny adevitra politika zay ataony maro anisa eny anivon'izany anteny meram-pirenena zany. Tsy hoe la amin'ny volana oktobra ho avy zao dia hiditra amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa ato anatin'ity taona 2024 ity ny anteny meram-pirenena zay ijerevana moa zany mazava ho azy mahakasika ny teti-bolam-panjakana taona 2024 ary nona ihany koa fa andehana ny tony mpitondra fanjakana tany aloha tany zay hitatsika fa mandalo anivon'ny raharaha-pitsarana amin'izao fotoan'izao dia antenaina fa isy tokony fanapahan-kevitra ho raisiny ny anivon'ny anteny meram-pirenena mahakasika an'ireny satria dia lasa tohatry ny anteny meram-pirenena miroso anivon'ny fitsarana andreo teto amin'ny tany sy ny firenena. Izy ty moa amin'ny endriny hafanana samihafa de pitealairana tsy mazava atsika mpanaraka rehetra ihany koa de zay endriny hafanana zay no ametrahana ny adevitra zay tombona tsara. Tsy voateniko tao anatin'ilay resaka skandale teo lay orangisation lay fandokona ny tramom-panjakana sy le filoham-pirenena mandika amin'ny endriny mihitsy mivoy amin'le lokon'ny orange zay loko nantoko manokana sy vondro nantoko manokana ary niainga avy any amin'le hoe lapa ny fitsarana tany Sainte Marie. Tsika moa de niantso mihitsy raha misy pahilalana eto momba ny lalapan'ireny na constitutionnaliste de mitenena ary raha mbola misy matsiary fa zanaka teny ozy ty vatona sondro toy ny tany dia mitenena fa manao firaisana tsokombakomba-pahanginana silence complice ao anatin'izao raharaha izao satria arakaraky ny ampanginana ny vavany rehetrarehetra no mampiomby isan'andro san'andro ny adalana ataon'ilay mpiaradisy ilay olona ao anatin'ny fitorana de tsika zany zao nanomboka tamin'ny larobia de pitealairana tsy mazafy rehefa mijery tao anatin'ny tambajotra sosialy de ilay olona mafana fo mpanohana an'le filoham-pirenena sy le mpanohana an'le fitondrana mihitsy no miteny amin'le hoe raha tsy ny filoham-pirenena ny tohananay teto de efa tsy nanohana ny fitondrana io zay zany hoe efa resy lahatra izy ireo raha manjary anatin'le fitantanana izy fa mijoro fotsiny zany sisa le mpanohana no lengay ihany rajoelona
ka nalenga ihany velona raha mampahany ny fanohanana am'lay tondram-panjakana. Hitantsika moa amin'ny herinandro ity satria manohana lay mionana am'lay fionana iarahana amin'ny japonais zany am'lay firenena afrikanina am'lay tikady fahavalo ny filoham-pirenena, satria ity moa zany de fionana zay avoziny isaky ny 3 taona. Lay fiaraha-miana 30 milliards de indray no man'ny Japon ho an'ny Afrika. Misy ketrika foana zany ohatra de resantsika rehefa avy eo ohatra misy fotoana satria ny teo anivon'ny maillot de ny teny fa tsisy an'izany resaka vitantsika eo ny fandehan'le raharaha rehefa avy eo. Fa ny Rosiana de manao firenena afrikanina. Ohatran'izany koa ny ataon'ny Chine de io zany io samy manao am'lay daholo ny rehetra. Fa aorianany indray de raha tsy maintsy mandeha le hoe mpanjakana am'le fiona za rehefa de ny hoe inona ny tena horesahan'le raha base any am-parany député Rabijana nefa tamin'ny andro ny président na taty Jonary de inona ny raha fanabeazana de déclaration resaka